Hatreto tsy mbola misy ny fandoavana ny onitra ho an'ny niarambona tamin'ny raharaha roso 2,8 raha ny fantatra dia antota taratasy hatrany amin'ny 700 no voarain'ny filakevitra fampihavanana malagasy momba ny fangatana famerenana onitra. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fanavoazana ireo lalàna mikasika ny filakevitra fampihavanana malagasy. Fanontaniana mipetraka misy ve ny fijerena ny momba ny fanefana ny onitra ny trapavoazana tamin'ny raharaha roso 2,8 mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ny profesora Honoré Rakotomanana filohan'ny comité d'experts. Ny momba ny fanomerana moa zany na hoe indemnisation mikasika ny amin'ny tikatra momba fampivana malagasy zany a araky ny ino zao dia efa misy hatrany 700 taona voany angamba ny fangatahana asany hoe io a dia araky ny andininy fa 7 amin'ny tondrotra dia ny fanjakana aloha tsy maintsy mandrotsaka vola amin'ny Fonds national de solidarité dia avy eo manampy ny fianam-pirenena na communauté internationale ka tsy maintsy jerena tsara momba ny indemnisation io zany amin'ny lalàna moa zany dia lazainay amin'ny ankabeazany satria mazava tsara mihitsy ny lalàna lalàna raitritra mihitsy zany ohatra fotsiny asika zao andininy faefatra amby 600 amin'ny fehezan-dalàna momba ny andraikitra ny amin'ny frantsay dia telo amby 20 sy romby 20 dia hoe ninona zavatra nataonao ka niteraka fahavoazana amin'ny hafa dia maniry anao anonitra rehefa voazan'ilay hafa zany tout fait quelque de l'homme qui cause à autrui oblige celui par le fait ou la faute duquel il est arrivé à le réparer. Izy zany reo andin-dalàna voarazako reo dia ho jerena zany ny fombafomba azahoana manonitra le olona zany satria be dia be ny ara-pahavoazana zany dia ny antsipri any amin'ny didim-panjakana fampiarana azy zany ary amin'ny indrindra voalaza mazava tsara amin'ilay tondrotra zany fa dia hoe zareo amin'ny FFM na CFM no mijery ny fombafomba fanomerana zany zay mahatonga azy mbola hoe alefa ny amin'ny didim-panjakana zay efa vitainay amin'izao fotoana zao mpamitana azy zay amin'izao fotoana zao le hoe zay hoe misy didim-panjakana volavola didim-panjakana eo amin'ny folo zany mba ataonay ho fampiarana lay lalàna zany